Ny koa nitondrantsika makany amin'ny lafin'ny fampianarana fototra mampandrosin'ny firenena ny fifehezana ny sehatra ny fampianarana tokony arenina angana nefa izany sehatra izany ho antsika eto Madagasikara rano nambaran'ny mpampianatra iray Nalsora Valtera mpampianatra pikaroka eny anivony anjery manontolo. Mandihy fotoan-tsarotra amin'ny fampianarana amin'izao fotoana izao araka ny fijerin'Andriamatoa Nalsora Valtera mpampianatra pikaroka amin'ny oniversite ary mpikambana amin'ny akademia-pirenena. Ho azy dia ilaina ny isian'ny dinika andalinana mikasika amin'ny fampianarana eto Madagasikara ary heveriny fa tokony tsy adino ny mpampianatra mananatra ekefy eo amin'ny fampianarana. Lova ireo hoe aretina maro na fotoana maro indrindra tao aoriana ny fotoana ireny ny fampianarana eto amintsika na ny baccalauréat na ny lycée dia tena isorana ohatra hoe ny fandaharam-pianarana tsy miova mahitsy ny firy taona efa tsenjery reny dia lasa mekanika ny baccalauréat nefa rehefa tonga ny université dia tena tsy manana le niveau na ny fahafaizana ny ankizy. Ny manarakaraka an'izany indray amin'ny resaka izay tena ilaina tokoa olana be nefa izy satria misy amin'ireo zany ny manana baccalauréat any amin'ny faritra any ohatr'ilay faneren'ilay manam-pahefana any dia ambany be ny mafaripaizany zareo na manana bacca nefa reny ihany mitadiavana roa hampianatra rariny mihitsy zany raha tokony tsara mihitsy tsara ny metapolama kanefa tokony azo fifanana ireo zany ity resaka convention ity everiko fa tokony halalinina mihitsy kanefa tsy hoe akory hoe ayakaingana tahak'izao fa misy fandaniana lalina ary ampiarina ary bebe ireo mpampianatra tena rehefa mpampianatra efa matianana ny diandiana rehetrarehetra vao tonga amin'ny toerana io reny no tokony angalana hevitra fa tsy hoe akory hoe tsy amin'ny manam-pahefana na hoe manam-pahaizana na takazany ianao fa ireo ilay olona irenetezana lavafotoka zany reny no tokony tsy mivodrany mihitsy aloha resaka convention sy namana. Amin'ny mampandalina ny teny malagasy azy dia nasiany resaka manokana momba ny fampianarana ny taranja malagasy. Raha eo amin'ny fampianarana io zany zao tokony hanana tena manan-karena mihitsy akefa amin'ny resaka taranja malagasy na ohatra ny literatura na ny teny saingy ankehitriny aratra ny université mampianatra ny université ny fitsipiky ny teny sy ny fanoloatra ny teny sy ny fiasim-bary ny teny reny tokony averina indray ny soraton'olona any amin'ny ETC ohatra na fa ny baccalauréat tokony saroty mihitsy amin'ny teny malagasy ny fanondrana le SMS sy ny namana ty dia matiakoa simba la izy dia tokony hovana ihany koa fandaharam-pianarana satria zero firy taona zay ny taona faharoa 10 minitra foana efa roapolo taona zay dia ny ao amin'ny taona famaranana ny hoe fampifaty-piainana ohatra sy reny akory hoe tsy misy ankoatran'ireny fa taloha zany isaka ny telo taona dia midina tsikelikely reny ohatra hoe ny fampiana zany dia classe de première indray tahaka zany fa zao amin'izao fotoana mbola tsy misy an'izany ka tokony misy fanarenana mihitsy zay taloha anatin'ny fikambanany mpiampianatra teny malagasy no fanavana zany ary misy famelarana sy miarana tamin'izany tokony afandana indray reny. Arak'izany dia manohana ny tokony hanivana ny fandaharam-pianarana ihany koa Andriamatoa Nalsora Valtera mpampianatra pikaroka amin'ny oniversite ary mpikambana amin'ny akademia-pirenena.